ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Fanarabantsika rehefa kotratra ity talata voalohan'ny volana aprily ity ny mofinaina voalahatra ho antsika dia ny bokin'ny salamo fahavalo amby roapolo ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahasivy aminaran'i Jesosy. Ianao no antsoiko Jehovah ry vatolampiko aza manitsy tadiny amiko. Fandao raha mangina amiko ianao dia ho tahaka izay midina ny andavaka meno ny feon'ny fifonako raha mitaraina aminao aho. Raha manandratra ny tanako amin'ny fitoeranao masina indrindra, azo atao indray manakipaka amin'ny ratsy fanahy sy ny mpanao meloka aho fa ireny dia milaza fihavanana amin'ny namany ka anjo ratsy no ao am-pony. Manomeza azy araka ny asany sy ny faharatsiany ataony, eny manomeza azy araka ny vitany tanany, valio izy araka ny iendrehany. Fa tsy mihevitra ny asan'i Jehovah na ny vitany tanana izy dia oravan'i Jehovah izy fa tsy ahorony. Isaorana Jehovah fa efa nihaino ny feon'ny fifonako izy. Jehovah no heriko sy ampingako, izy no nitokiny ny foko ka voavonjy aho, dia mifaly ny foko ka ny hirako no iterako azy. Jehovah no heriny ary izy no fiarovana mafy amin'ny jenany voahosiny. Voajeo ny olonao ary taio ny lovanao andraso izy ka tezao mandrakizay. Ray masonao manomasinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Davida moa rehefa koa malala dia mpanjaka miavaka teo amin'ny tantaran'ny fivavahana jiosy teo amin'ny tantaran'ny firenen'i Israely. Davida dia tsy hoe mpanjaka tahaka ny Saoly na mpanjaka tahaka an'ireo teo aoriany fotsiny ihany, fa Davida dia asehon'ny baiboly na i Jesosy raha manamarika an'izany teo, fa Davida dia azo lazaina ho ilay mpanjaka indrindra, ilay mpanjaka izay tian'Andriamanitra indrindra. Davida no nanome endrika ny tanànany firenen'i Israely izay azo lazaina hoe namakivaky ny anarivo taonan'ny fandimby. Talohan'i Davida ny fanjakan'i Israely dia mbola zanak'Israely dia mbola tahaka ny niaina tao anatiny antsoina hoe nomadisme ihany. Izany hoe talohan'i Davida tamin'ny andro Saoly tamin'ny bokin'ny mpitsara dia mbola nitokatokana ny fanjakana ro foko 12 nanome ny fanjakana, dia mbola nitokatokana ndrandray aza ny fanafika, ndrandray aza tsy nifankatia, mbola niaina ny toe-tsaina ataontsika hoe nomady ihany na mpifindra monina izy ireo. Na ny fivelomany ary dia mbola azo lazaina hoe somary le mbola nentim-paharazana. Fa Davida no nahatonga ny firenena zanak'Israely ho firenena lehibe satria lasa sédentaire izy, izany hoe lasa namboly izy, niompy izy, ary lasa tonga fanjakana tahaka an'ireo nanodidina rehetra azy, nanana lapa, nanana tempony, nikasa. Davida moa nanorina, tsy tena nanorina ny tempoly fa nanomana ny fanorenana ny tempoly. Davida nanao fandaminana ny fitaovam-pivavahana. Davida no nanome endrika ny firenen'i Israely ho lehibe natahorana indrindra tamin'ny faritra nisy azy tamin'izany fotoan'izany. Izany dia sarobidy ny toeran'i Davida, fa sady fondateur nanorina ilay civilisation israelita izy, no nanorina koa lay fahefana politika, no nanorina ilay firenena maha-firenena azy mihitsy. Amin'izay hoe amin'izay hitarafana ny fomba nitondran'i Davida ny zanak'Israely dia ireto zavatra efatra ireto no azo lazaina hoe nanamarika ny fiainan'ny zanak'Israely tamin'ny andron'i Davida. Ny voalohany dia nazava ny finoanan'Andriamanitra. Hitantsika amin'ity salamo fahavalo amby roapolo ity fa nazava ny finoanan'Andriamanitra ny voizan'i Davida. Ny finoanany mahavelona an'Andriamanitra, ny finoanany mahay zavatra rehetra an'Andriamanitra, ny finoanany eo an'Andriamanitra amin'ny toerana rehetra, manerana izao rehetra izao, ny finoanany anan'Andriamanitra fahefana ny zavatra rehetra, ny finoanany mandrakizay an'Andriamanitra. Davida dia nivoy an'izay, hitantsika eo amin'ny salaminy
misalama Davida zay finoana ny fahalehibiazan'Andriamanitra, ny mahatokana an'Andriamanitra, ny tsy ahitoaina an'Andriamanitra dia hitantsika ao amin'ny nivoizin'i Davida zay. Fa ny faharoa zay hitantsika fa matanjaka be ao amin'ny Davida de ny fanaovana ho zava-dehibe ny vavaka, ny fitopim-pivavahana, ny vavaka marina loatra. Fa tamin'ny andron'i Davida de mbola tsy voatsangana ilay tempolo tahaka ny aty amin'ny andron'i Solomona, saingy efa nisy toeram-pivavahana tamin'ny andron'i Davida, efa nipetraka tsara mihitsy ny hoe toeram-pivavahana. Hany ka Davida de tena nanao zava-dehibe ny ataontsika hoe ny zava-panahy na lay vavaka, lay fifandraisana amin'Andriamanitra. Efa hatramin'ny andron'i Davida no efa mivavaka intelo isan'andro ny Jiosy maraina, atoandro, hariva. Hitantsika ao amin'ny salamo zany, toe-panahin'i Davida mivavaka farafakely intelo isan'andro, maraina, atoandro, hariva. Fa ny faharoa lehibe, fahatelo zay hitantsika amin'ny zavatra ataon'i Davida ho zava-dehibe tamin'ny fanorenany ny tanàna, ny fireneny Israely, ataontsika hoe ny vision-ny amin'ny fireneny Israely dia ny fanaovany ho zava-dehibe koa ny lalàna, na ny fitsipika. Hitantsika ny salamo be dia be ataon'i Davida, ny tantarany eo amin'ny soratra masina, niezaky Davida nanao zava-dehibe lay ny fanajana ny fitsipika, ny lalàna. Misy 3,100 ny andininy ao anatiny antsoina hoe fitsipika na lalàna atao amin'ny zanak'Israely. De Davida de niezaka nanao an'ireny, niezaka nitia an'Andriamanitra tamin'ny fitiavana ny lalàn'Andriamanitra. Tamin'ny alalan'ny fitiavana ny lalàn'Andriamanitra nanehoan'i Davida ny fitiavana an'Andriamanitra. Fa ny fahaefatra zay hitantsika ataon'i Davida zava-dehibe de lay communauté, lay fiombonana, lay fiombonan'ny mpiarabelona, ny fiombonan'ny fianakaviana, ny fiombonan'ny mpiray tanindrazana. Reo zavatra efatra reo de tena nataon'i Davida ho zava-dehibe. Ny finoanan'Andriamanitra, ny toeram-pivavahana sy ny lafiny ara-panahy, lay ataontsika hoe lafiny spirituel, lafiny ara-panahy. De ao koa ny lafiny etika, lay lalàna zany, lay lafiny etika, lay fijoroana vavolombelona. Ary ny fahaefatra dia lay fiombonana. Ireo de nataon'i Davida tena zava-dehibe mihitsy amin'ny fiainany tamin'ny nahampanjaka azy ary nitondrany ny fireneny Israely sy ireo ataontsika hoe fiarahamonina. Fa izay tsapantsika amin'ny antetiny amin'ity fahavalo amby roapolo, salamo fahavalo amby roapolo zay eo am-pelantanantsika ety dia tsapan'i Davida anankiray any hoe fahasarotana amin'izany antsoina hoe communauté. Tsy de tena mitaraina loatra Davida ny amin'ny momba an'Andriamanitra. Fantany natoky ny fitiavan'Andriamanitra azy Davida. Tsy dia marina fa tsy tanteraky Davida tahaka ny olombelona rehetra, saingy tsy de tena ataontsika hoe nanana olana be Davida tamin'ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Zay mahatonga azy mitodika amin'Andriamanitra, ianao no antsoko Jehovah, ry vatolampiko, aza manetsy dadiny amiko ianao, mino ny feon'ny fifonako. Davida dia nitodika tamin'Andriamanitra, nahatoky ny fifandraisana tamin'Andriamanitra. Fa ny sarotra tamin'i Davida indrindra dia lay fiainana tao anatin'ny fiarahamonina, lay communauté. Asehoan'i Davida fa tsy mora ny fifandraisan'ny olona samy olona. Tsy mora ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona. Amin'ity andininy zay eto am-piantanantsika ity de ahatsapantsika an'izany. Izy manao hoe irena de toy ny milaza fihavanana amin'ny namany kanefa ratsy ny ao am-pony. Tsy mihevitra ny asan'i Jehovah izy. Asehoan'i Davida fa ny olombelona de indraindray dia tsy mora ny fifandraisana amin'ny samy olombelona. Davida nanao zava-dehibe ny toerany antsoina hoe namana. Matetika manao zava-dehibe ny namany Davida, nefa maneho koa ny fisiany hoe tsy afa-misaraka amin'ny fiainan'ny olona mandrakariva ny ratsy na ny fahavalo. Asehoan'i Davida fa ao anatin'ny communauté io, ao anatin'ny fiombonana io de zao misy namanao ary tsy maintsy misy fahavalonao. Tsy maintsy misy mandrakariva zay amin'i Davida.
hoe ao anatin'ny communauté io de zao tsy maintsy misy olona tianao, namanao, itokizanao ary misy lay ataontsika hoe fahavalo. Marina fa amin'ny teny hébreu ny teny hoe amitié na namana sy ny teny hoe amorona fitiavana de tsy mifanalavitra, teny ray ihany. Ny ahaba ny filazany azy, ny teny hoe ahaba lay matao teny hoe ahaba de lasa mety miteny fitiavana namana, fitiavana ampirahalahy, fitiavany ray aman-dreny sy zanaka, fitiavany mpirahavavy, fitiavan'ny olona mifankatia koa lahy sy vavy, be dia be ny teny hoe tsy miavaka zany, tsy tahaka ny teny grika hoe misy ny eros, misy eros, agape, filiady, misy karazam-pitiavana ohatrany, fa ny an'ny hébreu tsy zany, ny an'ny hébreu mitovy amin'ny teny malagasy, tokana ihany ny ilazana fitiavana. Io zany dia tsy de mora loatra ny manavaka ny hoe fitiava-namana, fifankatiavana fa toka-po zany ny jiosy. Saingy na izany ara dia amin'ny teny hébreu ny teny hoe namana dia ny teny hoe namana namana na ataontsika hoe fifankatiavan'ny mpinamana yedida hoy ny teny hébreu. Ny teny hoe yedida namana dia milaza zavatra ataontsika hoe avy amin'ny teny hoe yad. Ny teny hoe yedida namana dia avy amin'ny teny hoe yad, yad de tanana. Zany hoe amin'ny teny hébreu ny fakan'ny teny hoe fisakaizana, ny fakan'ny teny hoe amitié na yedida de milaza hoe yad, tanana zany. Ary ny teny hoe yedida de toy ny hoe tanana mifandray na main dans la main, tanana mifandray, zay ny dikany teny hoe fifankatiavana zany de zao ny dikany na ny finamanana na ny fisakaizana dia main dans la main. Am' Davida zany de am'ty salamo ity dia ataon'ny Davida zava-dehibe ny namana, main dans la main, zany hoe tanana mifandray, tanana mifanohana, tanana mifanatona, tanana miara-miasa. Ny namana am' Davida de izao, ao anatin'ny fiarahamonina misy anao zany de misy olona tena namanao, zany hoe tanana mifandray aminao, tanana manaiky hiara-miasa, tanana manaiky hifanohana, tanana manaiky toy ny tananao, marak'izany le hoe yedida, tanana zay azonao ianteherana, tanana zay mitantana anao mba tsy hianjera, tanana zay mampahery anao, zay lay fisakaizana, zay lay namana. Hitan'ny Davida io to amin'ny fiarahamonina nanana an'zany namana be dia be tahaka zany izy, nahary Mikaly aza tsy maninona azo natao hoe yedida ihany, nahary Jonathan, betsaka reo tonoina zay hitantsika misaotra masina ho mpinamana. Fa misy ihany atao hoe fahavalo koa nefa zay nahazoana ny teny hoe amalaka, ny teny hoe amalekita dia amalaka zany hoe fahavalo. Miverimberina ao amin'ny salamon'i Davida ny teny hoe amalaka, milaza fahavalo, toy ny hoe tsy afa-misaraka mihitsy amin'ny fiainan'ny olombelona lay yedida, lay amitié, lay namana, lay fisakaizana sy lay amalaka, lay fahavalo. Ary io no mahatonga any Davida atsika am'ty salamo valo amby roapolo ty fa sarotra, lay lafin'ny sarotra amin'ny fiainan'ny mpino dia ny fifandraisana amin'ny olona, reo sokajin'olona ireo, ny fitondrana ny namana sy ny fitondrana ny fahavalo. Ndraindray misy miseho namana nefa fahavalo, araky io hitantsika amin'ny andininy valo amby roapolo io, izy manao hoe ary reny de milaza fihavanana amin'ny namany kanjo ratsy ny ao am-pony. Zany hoe toy ny milaza hoe yedida izy, fisakaizana, namana, ka izy amalaka, ka izy fahavalo. Ary Davida de matetika hitantsika amin'ny salamo zany hoe fahasarotany fifandraisana amin'ny namana satria misy miteny hoe namana nefa fahavalo. Ary dia ao anatin'ity salamo ty ara de inona ny lafin-javatra ampianaran'i Davida antsika manoloana zany toe-javatra hoe nataony ho zava-dehibe ny fiombona, nataony ho zava-dehibe ny sitrapon'Andriamanitra, nataony ho zava-dehibe ny vavaka, nataony ho zava-dehibe ny finoana, ary asehony fa sarotra ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona. Inona ny afatra ao anao am'zao herinandro fanambinana andro voalohany zao? Zavatra anankitelo. Voalohany de izao, zava-dehibe le afako ny hoe fiainana miaraka
amin'Andriamanitra. Amin'i Davida dia ny fahalavorarian'ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra manjary mahatonga fahafenona eo amin'ny fiainana. Raha miteny Davida, raha miteny ohatra ny teny hoe Davida mpanjaka, miteny hoe mpanjaka moa de Meleka miteny Hebreo mpanjaka. Miteny hoe Meleka miteny Hebreo dia misy voambolana anankitelo ataontsika hoe reny soratra telo mandrafitra azy, ny Mem, de ny Lamed, de ny Kaf. Dia ireo teny telo ireo raha atambatra zay ohatra ny Mem nazahoana teny hoe moatra teoriana zay milaza ati-doha, fisainana, ny Lamed zay nazahoana ny teny hoe avy amin'ny teny hoe nazahoana ny teny hoe leb, fo, lay ataontsika hoe lay mieritreritra, lay ataontsika hoe lay iny zany lay sensibilité, lay mora, lay tsy maninona koa iny avy hoe roa koa zany. Lay fihetsem-po lay maha olona, ary ny Kafa zay ataontsika hoe manome lay nazahoana ny teny koa hoe inona re zany ny nefesh na ny instinct, zany hoe rehefa mirafitra tsara ao anatin'ny olona lay Meleka na ny mpanjaka na ny olona mety ho Meleka daholo fa tsy voatery hoe mpanjaka ihany mpanjaka fa milaza fahafenona io. Io fahafenona io zany, io fahafenona io de ateraky ny fahalavorarian'ny fifandraisan'ny olona amin'Andriamanitra. Zany hoe zay mahatonga ny Davida eto mifona amin'Andriamanitra, ianao no antsoko, ianao lay vatolampiko, ianao lay faniai ny feon'ny fifonako, ianao lay heriko, ianao lay apingako, ianao lay nitokiny ny foko. Zany hoe ao anatin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra no ananan'ny olona fahafenona. Ary rehefa ao anatin'ny olona io fahafenona io dia lasa mahay manana maka ataontsika hoe équilibre izy manoloana ny hoe fifandraisana amin'ny namana, fifandraisana amin'ny fahavalo. Manjary tsy mpanimba zavatra ny olona rehefa mahay mifandray amin'Andriamanitra izy. Ny hafatra ity salamo ity zany de zao: ataovy ho zava-dehibe ny fifandraisanao amin'Andriamanitra, fa rehefa feno ianao amin'Andriamanitra dia hainao ny mifandray, hainao ny manavaka, hainao ny miaina miaraka amin'ny mpiarabelona aminao. Fa ny olona tsy tsara fifandraisana amin'Andriamanitra de manjary lasa tsy manana fahaiza manavaka ny hoe ity namana, ity fahavalo, zao ny tokony atao am'ity, fa ny fiainana de tsy maintsy misy an'izay mandrakariva hoy Davida. Ny soratra testamenta vaovao de mazava be ny azy. Ny fahafenonao ao amin'Andriamanitra de manjary mahatonga anao mahay mitina de ny fahavalo ary, ka mahatonga anao tsy hametra-panontaniana akory ny amin'ny hoe fahavaloko sa tsy fahavaloko ito, fa izao lay ianao tsy mitady fity amin'ny olona, tsy mitady sitraka amin'ny olona, tsy mitady ho tiavy ny fahavalo, tsy mitady fity manokana amin'izy na amin'izy, satria mandray lay fahafenona amin'Andriamanitra de manjary mahay mitina dia ny fahavalo azy. Zay no afatry ny testamenta vaovao. Tsy mifanohitra amin'ny teolojian'i Davida ny hoe ao amin'Andriamanitra no hanovozanao ny fahafenonao, fa rehefa ao amin'Andriamanitra ianao dia tsy variana mijery ny fahavalonao intsony, fa mametraka ny fahavalonao ho any am-pelantanan'Andriamanitra, fa tsy mandany ny fotoananao anatin'ny fahakahalana ny fahavalonao. Ny olona feno de olona tsy mandany ny fotoanany amin'ny fahakahalana ny fahavalony, fa mandany fotoanany amin'ny asa, mandany fotoanany amin'ny fifaliana, mandany fotoanany amin'ny fifaliana amin'ny tombon'andro omen'Andriamanitra. Zay lafatra voalohany tena mampahely anao am'ty herinandro ity hoe ataovy zay alavira zay iavananao amin'Andriamanitra, ataovy zay halavorarian'ny fifandraisanao amin'Andriamanitra mba hahatonga anao hana fahafenom-piainana ka tsy hanana olana am'izay mety olona tsy tianao na olona makahala anao, fa rehefa fenao amin'Andriamanitra ianao dia tsy mitady sitraka na amin'iza na amin'iza, fa fenon'Andriamanitra ny fonao, fenon'ny fifaliana. Fa ny faharoa zay zava-dehibe tena mampahely anao koa amin'ity salamo ity de izao: ianao mahatoky an'Andriamanitra, mahatoky ny fahendren'Andriamanitra, mahatoky ny fitiavan'Andriamanitra. Davida de resy lahatra ny amin'ny hoe izy eo anatin'io fiarahamonina io dia mifangaro amin'ny karazan'olona maro samihafa.
fangaro amy ratsy fanahy, mifangaro amy tsara fanahy. Dia hoy izy manao hoe za Andriamanitra de izao aza atao indray manakipaka amy ratsy fanahy sy ny mpanao meloka. Zany hoe Davida zany eto dia miaina ao anatin'ny fiarahamonina ary mangataka amin'Andriamanitra ny hoe havao ao anatin'ny fiarahamonina io. Avao, asehoy fa tianao satria le fiarahamonina simba. Ny fiarahamonina simba, raha mijery ny tantaran'ny Sodoma sy Gomora tsika de simba io ny tiany Davida ao an-tsaina hoe ao anatin'ny Sodoma sy Gomora de miaraka monina daholo ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy. De hoy Davida manao hoe za ripaka miaraka amin'ny ratsy fanahy na de miaina ao anatin'ny fiarahamonina ratsy fanahy aza. Zany hoe Davida zany de mahatoky ny fitantanan'Andriamanitra manamarina ilay Deutéronomiste hoe tsy mitovy ny manompo sy ny tsy manompo izay fahatokiana ao an'Andriamanitra zay hoe hitan'Andriamanitra ny fiezahanao anao ny tsara, hitan'Andriamanitra ny fiezahanao hanompo azy amin'ny fitiavana. Zay ny dikany hoe aza kipaka miaraka amin'ny ratsy fanahy zany hoe mahazo matoky ianao fa ifikelezanainanao ho marina any amin'ny toeram-piasana io, ifikelezanao hizara izay zavatra nomeny Andriamanitra anao io, ny fikelezanao hanome ny tsy manana, ny fikelezanainanao hanompo an'Andriamanitra ao anatin'izay atao hoe mety efa fahasahiranana ara-potoana, ny fikelezanainanao hitian'Andriamanitra ao anatin'ny fahaterenjavatra maro samihafa de hitan'Andriamanitra. Zay le hoe aza kipaka miaraka amin'ny ratsy fanahy. Mampahery atsika zany andinitsotra masiny hoe tsy kivy isika fa Andriamanitra tsy ampitovy atsika mihitsy amy ratsy fanahy. Nampiorokoditra ny nahita lay horohorontany zay tamin'ny herinandro lasiny tany Birmanie mipakatra taty Bangkok, taty Thailande. Mamperitreritra ny mampangoritsina, mampalahelo mahita trano tsara tarehy midaboka sy mieritreritra ny rotontanisan'olona anarivo ny maty zay angatahantsika amin'Andriamanitra mba hionona ny fianakaviana, mba hahery ireo olona zay ataontsika hoe azo pahoriana rava hafanana ny toe-javatra eny. Mampatsiaro ny tenin'ny Soatra Masina amin'ny hoe aza mieritreritra manao hoe ratsy fanahinoan'ny olona rehetra, reny olona rehetra sanatry de sanatry ny vava. Tsy mpanota, tsy hoe marina noho ireny kokory isika satria nizono zany loza rehetra zany izy tsia fa miandry antsika hibebak'Andriamanitra hoe ny filazantsara. Ary ao anatin' zany zavatsarotra zany nefa no amakina itony salamo itony manao hoe zay tompo aza ripaka miaraka amy ratsy fanahy. Satria tsy hoe tsara fanahy fa satria zay vita fihavanana aminao, satria zay zanakao. Le afaka malala mampahery anao zany eto ny salamo mahatoky fa Andriamanitra hiandany aminao. Na de ao anatina fiarahamonina simba ary misy atsika eto ambonin'ny tany, ao anatin'ny fiarahamonina feno fahalovana azy ny ainantsika eto ambonin'ny tany, de mahazo matoky ianao fa tsy handripaka ny marin'Andriamanitra, tsy handripaka ny zanany Andriamanitra, hiaro ny zanany Andriamanitra ao anatin'ny zavatsarotra de ho asehon'Andriamanitra mandrakariva ny azy. Zay ny dikan'io salamo Davida io. Ary ny fahatelo ny sady farany de ny hoe Davida mianta fitezana avy amin'Andriamanitra, mianta hoe tezao ny olonao, vonjeo izy de tezao izy. Zany hoe rehefa navahanao izy ka tsy naripaka ao tao amy ratsy miaraka tamy ratsy fanahy de zao anaro izy, tezao izy. Zay ataontsika hoe trajektoaran'ny zay lalan'ny finoany Davida zay de mampahery atsika. Rehefa vita fihavanana amin'Andriamanitra isika, ny fona tamin'Andriamanitra satria zay iny volana avrily iny volana martsa dily iny, rehefa mibebaka isika vita fihavanana amin'Andriamanitra isika de manana fahafenona isika ka tsy any amin'ny tsy tiantsika, tsy any amin'ny fahavalontsika ny masontsika fa any amin'Andriamanitra ary manjary hitan'Andriamanitra lay fitiavana aty anatintsika, le fikelezana any antsika de tsy haripak'Andriamanitra ny marina. Tahin'Andriamanitra isika, tsy hoe satria tsara fa satria Andriamanitra marina, Andriamanitra mamindra fo ary aorian'izay de zao mitaiza atsika izy, manitsy atsika izy. De afaka ny tompony hitantana sy hampahery anao ary mamakivaky zao herinandro zao ianao de atoky ny fitiavany. Vavaky sika. Tompo misotranao zay fa Andriamanitra ny fahafenony ianao. Andriamanitra zay tantana nidia anay, mampahery anay, mamonjy anay, tsy mamela anay io irery.
amin'ny fifandraisana amin'ny mpiarabelona aminay, amin'ny fifandraisana amin'ny fiarahamonina misy anay. Saotra Tompo fa atao aminao zahay hiavana aminao. Atao aminao hitoetra mba amin'ny fahasoavanao ary omenao toko fa tsy ampitovianao amin'ny zanak'izao tontolo izao. Omenao toko fa tezainao sy anarinao. Da eo ara ny tontolo andronay anio Jesoa. Tontolo andro atsapahanay ny fitiavanao. Atsapahanay fa tianao zahay mamindrafo aminay. Vavak'izay Tompo ho an'ireo zay trapahoriana tamin'ny horotany tany Azia de mivavaka ho azy ireo zahay Tompo. Tsy fantatray ny maro amin'izy ireny, tsy fantatray mihitsy aza. Saingy ianao Andriamanitra mitondro zao rehetra zao, ianao Andriamanitra mitondra ny tantara de mivavaka zahay Tompo satria afaka mampahery azy ireny ianao. Na inona finoan'izy ireny, na inona mety ho tsy fahafantaran'izy ireny ianao koa aza de mivavaka zahay Tompo satria famindrampo ianao ary Andriamanitra tia ny olombelona rehetra de mivavaka zahay mba ampaherezinao izy ireny. Mivavaka ho an'ny kristianina ny amin'izany firenena izany zay inoana fa misy zanakao maro de ampaherezo izy ireny Tompo. Ataovy mahery, ataovy mahajoro. De jereo koa Tompo izahay ny tokantranonay, ny asanay, ny tanindrazanay, jereo Tompo ataovy mahita fitio io masonao Andriamanitra. De amanjaka ty ampony mandrakariva ananay fifaliana sy fiadarana. Saotra Jesoa. Amen.